sarotra ny hatsarana. Asa amin'ny mahavehivavy angamba. Ary de hita ao amin'ny misy avokoa zany rehetrarehetra zany ka zary manintona zany ny élection misy zany. Fanaperana amin'ny hatsarana. Nefa saika mazana de rehefa mivoaka amin'ny misy ako de tena ohatrany hoe diso fanantenana be zany daholo ny mpijery. De tena tsy araka nandraindraina. De tonga an-tsaina hoe ary raha raisina mihitsy angamba ny fikarakarana azy ity de mba hisy anjary angambany amin'le izy. De lasa tokoa ary ny lantsaina hoe ary raha raisina moa ny misy Maman Madagascar de natao ary ny famandrihana. Kanefa de tanaraka tsy tavelively zany no nanjoa taorinan'ny MP sy ny elipatrana. Zay tena tsy nazakazaka moa zay nefa de voelingelina na ny olona tsy mieritreritra an'izany any ambadika any arany. De ho lazany amin'ny ambasady ony ho lazany amin'ny mpanao gazety ony ho lazany amin'ny réseaux sociaux ony ho lazany amin'ny olo politisianina sy ny sisa ony hoe andany am'zareo zany ary anindry anay hoe tsy mety ny ataonay. De vokatr'izany de tianay marihana zany fa zareo zany tsy hoe zay akory ny hoe manao vengeance fa zareo hitanareo dans un mois zareo no manely any de voatery zay manazava ny olona amin'ny MP inona moa ny azo atao fa tsy hoe rehefa helin'ny publika ilay izy de ny fanazavanay koa tsy maintsy publika izy tsy afaka de hoe amaly ny olona tsirairay amin'ny MP zay. Vokatry ny fihetsiana maro any ambadika any zay hitana hoe tsy tafetrafetra mihitsy ny maneraka ny réseaux sociaux zany. De zay zany nao ka zava hoe rahanareo ny rindroko ao tsy za mihitsy zany miantsiady na ohatrany hoe zany fa valy ny zavatra hoe nafafy zay fotsiny manazava ny olona amin'izay zavatra zay no ataoko. Ka ny resaka hoe vehivavy lehibe miady ohatran'izany de aoka zava fa hoe todiny nataony zareo no mipetraka ao zany fa tsy de avy amiko loatra e. Zay no ka zava fa satria mamafy zavatra any ambadika any zareo zay zavatra lainga tsy mitombona akory ary de mino ny olona na ohatr'izany de noho izany mila fanazavana. Hoe zao de tsy mari-potitra za de tsy nisy hoe vola zany mihitsy nataoko hoe asan-dakoronina. Fa io moa zany de misy namana matsikaritra hoe io zao no namaliny anazy de hitanareo rehefa fotorana izy de mitady olona hoe ho ataony any ambadika andray hoe anamarina andreo fa hoe anisy anao zany. Rehefa tena rahana ny zavatra lazainy de tsy mari-potitra mihitsy ny zavatra lazainy maro ohatra zao ty asehoko anareo ty akiray ty. Miresaka zao izy eto hoe comité misy Maman Madagascar ozy izy de Ivera zany no hoe nanao anazy tamin'ny 20 juin. Anefany raha ohatra ny hoe arahantsika le izy de misy Maman malagasy nataony Cristal Vera fa tsy misy Maman Madagascar. Samy hafa zany tsy mitovy zany. Ka zay zany no ohatrany hoe tsy mampitombona ny resaka tao. Za koa tena ataony hoe misy Maman Madagascar sous drapeau zay nefa misy Maman diaspora internationale plutôt misy nuance be zany. Tsy mari-potitra koa zavatra lazainy amin'izay fotoana. Zavatra à peu près ny misy Maman Madagascar vao nataony zareo de tamin'ny 1er novembre vao nataony nefa ny zavatra nataonay efa talohan'izay. De hitanareo amin'izany fa betsaka ny zavatra petatoko ataony zay tsy mari-potitra akory nefany de aheliny ohatran'izao le izy antotonanay maneraka any. De zay zany mahatonga ny hoe mila mandray anjara fitenenana zay mamaly anazy. Eto zao de ny zavatra nataony Vera hitanareo fa avy aminy mamorona zavatra ohatr'izany izy de mamorona olana izy de izy ihany manao anazy de avy eo de lasa hoe zay mifototra aminay le izy hoe zay no ohatrany hoe manao ty de hoy izy hoe fivoriana ohatrany hoe faharoa izy nefany namana ao zay niaraka taminy io de fivoriana voalohany indrindra io ka ho anazy zany efa nisy voalohany ny rahan'ny zareo tany ambadika tany zany zay no mahafafa mipetraky le zavatra eto. Hitanareo amin'izany hoe zavatra misy zavatra tsy lôzika. Ity zao de namana anankiray de nesorina taminy couronne tsy fantatra hoe nahoana satria de hoe nilaiky olona anankiray de tsy tiany hoe ilaika le olona anankiray zany hoe misy clan zany manifolana clan zany zareo ao. Mibetsaka ny remise en question amin'ny ohatrany hoe resaka trophée ohatrany na couronne koa zany satria normalement tokony ohatrany hoe misy épreuve de tokony mba hoe alefa amin'ny public ohatran'izay zany ny officiel nefa inona zao zany hoe trophée attachante zany ny heviny. Sociabilité moa zay moa tamin'ny anniversaire de tsy ny any gasy tsy voantso. De ahoana koa zany hoe alaiko any de hisy valeur any ve ny zavatra hoe alaina any tokona any manjavozavo any. Ity de misy anankitelo zao ny esorina ny couronne amin'ny tsy fantatra hoe nahoana.
Zany ny zavatra hoe nanjoso nisy tao zany. De zay tiany atao zany no ataony zareo. Betsaka ny zavatra ohatrany hoe tena hoe tsy ara-drariny an ka mahatonga ny hoe efa izy ty zany le Madagascar zany de ohatrany hoe ataon'ny olona tsodzay hoe taovana zavatra avy any ambony frantsay tsy zakantsika zao de miditra ny sinoa tsy zakantsika miditra ndresa de zao ndresa miditra ny afrikana sy ny hafa zany ametraka ny azy. Ka noho izany de mila tsika mba mieritreritra sy misaina mba mimetraka ny hoe ara-dalàna amintsika zany fahaverako anazy satria ny misy Madagascar zany de tokony hoe titre hoentintsika zany hoe maha-malagasy ngamba tokony hoe malagasy no tompony hoe misy Madagascar anefa zareo io zao de nantaony opposition le izy africaine io no hoe manao opposition fa zareo zany no hitondra le titre misy Madagascar de anaiky ve tsika aiza mibampopotsika malagasy manoloana an'izany de ho totovany le hafa ve tsika amin'ny zavatra nefa jereo ny fitondrany an'le izy jereo ny zavatra hoe misafotofoto ao anatin'le izy de izy tsy vitany hoe aty France io fa de hoe hatrany Madagascar de ho exclusivité any zareo mitrandraka le izy ary de ho ataony amin'ny fomba fanaony ty zao de nisy namana anankiray congolaise tsy nanaiky izy akatra tribunal zany fa de ngasy mora vao gasy miteny le comité ao de jereo vao meme manosipotaka manindry ny gaso no ataony nefany zareo mba ohatrany hoe hiaro ny hoe honneur ny gaso ny ina koa ny dikany ohatran'izao zavatra tena ny fanohitra nataony zareo ka mila na de mila hoe tenenina ny zavatra tsy mety zany zay no honneur amiko ohatrany hoe honnêteté fa betsaka ny zavatra ohatrany hoe tsy sapako hoe tsy mety zany tsy authentique ny zavatra ataony zareo ka mila dénoncena zay ny antony. Ny vehivavy malagasy de manana ny maha-izy azy tsy anona fotsiny amin'ny hoe rehefa hoe manala sy notra zany angambitsika fa mba hoe hiaro zay mahatsikatsika hiezaka atsika ohatrany hoe amin'ny azo atao zany hitako hoe azo atao tsara raha hoe soirée zany akiray isan-taonany ny organiseny raha misy finiavana fa de miantso ny namana rehetra zany mba hifanome tanana aza misalasala mihitsy mandefa MP-na ohatr' zany fa raha mifarembony tsika mino fa avita lavitra hoe zavatra tsara mihoatrany ny hafa fa tsika ve de ho ambaka ny hafa ry vehivavy malagasy ka zay zany na tsy ny vehivavy ihany fa ny rehetrarehetra zany fotoana hijoroana zao misy ny azo atao mila mifanome tanana mila mametraka ny firaisankina sy ny fihavanana indray tsika mba ahafahantsika hoe mijoro eo anivon'izao tontolo zao tsy ho ambany fiarovana hoe zay.